maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny mpifaliana tonga indray manatrika izao maraim-baovao izao. Hiomana amin'ny fomam-panahitsika isika hiatrika ny Tompo. Salamo 2:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 2:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia aritsika hiaraka hitsangana hisaotra sy hideran'ny Tompo. Hiara-iombona aritsika amin'ny salamo manao hoe: ianao Jehovah no itokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny fahamarinanao aho ka hafao, atonga ilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vato lampy foninana ho atonika ho mandrakariva ianao, izay efa nandidy hamonjy ahy. Fa haram-batoko sy batery fiarovanao ahy ianao. Amen. Jehovah Andriamanitra raitsotoa, endre ny fitiavanao anay, endre tokoa ny anitra anao, ianao izay mamelona anay isan'andro isan'andro, ary indrindra miazona anay mandrakariva ao amin'ny fanahy masina. Ankehitriny falo ny fonay fa indro izay ny taominao, afaka miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Hatreo feno Tompo izao fotoana izao ho anitra kasitrahanao, ary ny sitraponao any no tanterahanay. Eo anatrehan'ny fahamasinanao Tompo dia mahatsiaro tsy mendrika izahay, mangataka ny amelanao ny elokay, anadiovanao ny fonay sy ny fanahinay, ahatonga anay ho tonga olom-baovao eo anatrehanao, ho feno ny fahamasinanao. Inonay Tompo fa mamela ny elokay ianao, ary manasitrana ny fonay sy ny fanahinay, ary raisinay ny finoana sy amin'ny fanantenana izany famelan-keloka atolotra ao anay noho ny amin'i Jesoa Kristy mpamonjy anay izany. Ankehitriny Tompo, mivavaka izahay mba handray fiainam-baovao avy amin'ny teninao izay mitondra fahariana vaovao anatinay. Ianao any hampianatra anay fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny mofonaina izay voalahatra ho anjarantsika indray amin'ity an'ity riavako dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo 7:30 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Salamo 7:30 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Ovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho, indro efa nataonao vodivom-pelantanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinotsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka aza, aloka tokoa no fandehandehanan'ny olona. Zava-poana tokoa no hitabatabany, mihararena izy nefa tsy fantany izay ho tompon'izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako Tompo? Ianao no antenaiko. Manafahy amin'ny fahadisoko rehetra, aza manao ahy ho fanakoran'ny adala. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ho aminareo hatranany ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Arak'izao mofinaina izay voalahatra ao antsika amin'ity an'ity izao dia ny bokin'ny Salamo, izay voalaza moa raha ao amin'ny fampianarana biblika ato amin'ny FJK manay ihany koa ao anatin'ny kitapoben'ny protestanta réformé maneran-tany. Dia ity boky ity dia voasokajy ao anatin'ny atao hoe sokajin'ny soratra, ary misy kanto mahafinaritra ao anatin'ny zavatra izay raketin'izany soratra izany. Eto dia voalaza etsy ambony etsy fa Davida mpanjaka no nanao ity
salamo ity. Ary ity salamo ity dia mendrika vavaka karazana fitarainana amin'Andriamanitra. Ary raha ny filazan'ny mpandinika dia heverina fa nisy fahaterena izay niatra tamin'ity mpanjaka ity nahatonga azy nanoratra sy nanao izao tononkira-tsalamo izao. Ary etsy amin'ny taridresaka etsy ambony etsy ary dia izao nataony ho an'ny mpivety hira ho an'ny zedotona. Ary io zedotona io dia anisan'ireo ilay mpitarika hira, mpiventy hira izay fanaon'ny levita ao amin'ny raharaham-pivavahana zay no tendren'i Davida mpanjaka ananandraharaha amin'izany hoe asa mpanompoana izany eo anatrehan'ny taberna kely rehefa nentina niakatra tao Jerosalema ny fiara-ny faneken'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ilay tranolay. Tantara voalohany toko 240, andin'ny faraka amby efapolo sy ny faharoa amby efapolo no ahitantsika an'izany hoe tantarany Jedotona sy ireo namany ary Asafa no lehibe mpitarika an'izany mpiventira izany tamin'izany fotoana izany. Ary neverin'ny mpandinika ihany koa fa noho ny fahaterena arak'izay voalaza tetsy ambony, satria nisy an'ilay Absalona zay zanak' Davida ihany koa rehefa nikasa aka fahefana teo am-pelantanan'i Davida dia nisy fifanenjena teo amin'izy mianaka. Any amin'ny Samuela faharoa toko 5:10, Samuela faharoa toko 5:10 mipakatra any amin'ny toko 7:10 no ahitantsika izany tantara izany. Fa izany rehetra izany dia eo ihany. Fa inona kosa no azontsika sintomina ho afatra ho vatso ho antsika mandritra ity tontolo andro ity indray raha miatrika izao maraim-baovao izao isika. Ka hoy aho teny am-piandohana hoe miendrika vavaka fitarainana izao miperikopa ananantsika izao. Ka ny zavatra misongadina izay azontsika sintomina ao anatin'izany dia izao hoe mibeba ka ekeo ny mahatsinotsinona anao eo anatrehan'ny Tompo. Vavaka fibebahana, fandinihan-tena, fitarainana. Mibeba ka ekeo ny mahatsinotsinona anao eo anatrehan'ny Tompo. Raha eo amin'ny andininy voalohany Davida dia milaza hoe hoy izaho hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako, asiako fehim-bava amin'ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Izany hoe ny fiheveran'i Davida dia izao hoe misy ezaka ataony ahafahany mitandrina ny lalana izay diaviny mba hahatonga anazy hitoetra ao anatin'ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, indrindra manoloana ireo izay mpanenjika azy sy izay heverina koa fa ratsy fanahy na ihany koa izay mpaniratsira an'Andriamanitra. Ary nangina mihitsy aho izy, nambiam-bava aho ka tsy nilaza na dia ny tsara aza dia nihetsika mafy ny fanaintainan'ny aretiko. Izany hoe ao anatina fahaterena izany Davida no milaza an'ity, satria efa miatra ilay aretina na ao amin'ny nofo izany na koa ao amin'ny fahaterem-panahy. Nafana mifoko tato anatiko raha nieritreritra aho dia nisy afony rehitra ka niteny tamin'ny lelako aho. Jereo tsara fa raha nihevitra izy hoe hitandrina ny vava, hanakombona ny vava mba hiazomana an'izany hoe fahamarinana eo anatrehan'ny Tompo. Fa izao nambarana hoe Jehovah ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Fantatry Davida tsara fa na inona toy inona ezaka atao, na ao amin'ny fahanginana na ao amin'ny fitenenana, tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no afaka mampahafantatra sy mampianatra izany atao hoe fibebahana fanetretena izany. Ary isika ny teny teo hoe mibeba ka ekeo mahatsinotsinona anao eo anatrehan'ny Tompo. Davida mpanjaka eto dia mahatsapa tokoa fa zava-poana tokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona, mandalo mielina foana tahaka ny voninkazo, araka n'izay voalaza koa any amin'ny bokin'ny Joba toko 4:10 eo amin'ny 10 voalohany dia izao ny ambara ny olona terabe vavy dia vokiandro sady vontom-pahoriana, mitsimpoka tahaka ny voninkazo izy ka tsy hinjana, ary mielina tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra.
tahaka an'izany no anehoany zao perikopa izao fa tsinitsinina tokoa ny zanak'olombelona eny izay mety ho ananany sy izay mety ho heveriny fa fahefana ananany eo anatrehan'ny fahefan'Andriamanitra. Ary izany indrindra mahatonga azy hiantoraka amin'Andriamanitra, mba hianatra amin'Andriamanitra, anetry tena eo anatrehany, manaiky fa tsinitsinina izy amin'ny fiainana rehetra raha tsy eo ny fisian'Andriamanitra, raha tsy eo ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Zava-poana dia zava-poana ary misambotrivitra hoy ny bokin'ny mpitoroteny rehefa milaza ny mahatsinitsinina ny zanak'olombelona. Dia jereo nambarany ery amin'ny 9 ery hoe aloka tokoa ny fandendehanan'ny olona, zava-poana tokoa ny tabatabany, miariarena izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Ny olombelona rehefa miaina eo amin'ny fiainana andavanandro, indraindray dia tovariana, indrindra rehefa avelan'Andriamanitra hisitraka an'izay filaminana sy fiadanana izay, dia indraindray Andriamanitra toa mamela ny olombelona handeha araka izay safidiny. Ary rehefa ao anatin'izany fiadanana izany ny olona dia tsy mahatsiaro mitodika amin'Andriamanitra, mifikitra amin'Andriamanitra. Ary indraindray dia voasarika ho amin'ny zavatra maro samihafa izay lazain'ny perikopa eto hoe zava-poana. Ary indraindray aza dia toa mirehare. Ary indraindray rehefa sendra ny fizahan'ny toetra mahamay dia mitabataba, mitaraina fatratra ary indrindra mametsiny an'Andriamanitra. Kanefa amin'ny rehetrarehetra ireny mampianatra antsika ny tompo amin'ny alalan'izao perikopa izao hoe tsinitsinina isika, koa aoka isika hianatra hanetry tena ao amin'ny tompo. Aoka isika hibebaka, hanaiky isika fa tsinitsinina ary ny tompo irery ihany no mahatonga antsika haharitra ary koa anana ny mahaizy antsika noho ny amin'ny tompo. Ary na Jesoa azany rehefa any amin'ny filazany tsara, rehefa mampianatra izy any amin'ny Lioka 12:10 any 9:20 ka hatramin'ny 2:20 rehefa nanao fanoharana izy ny amin'ilay lelam-panan-karena anankiray, hoe nevitra tao am-pony izy hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra aho. Hoy izy, izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ary hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no andaminako sy hitehirizako ireo vokatra rehetra izay ananako, dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho hoe ry fanahiko eo, manana fananana lehibe sy voatahiry eo amin'ny taona maro ianao, koa mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Izany ny toe-pontsika olombelona rehefa injay isika ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra maro samihafa. Ka izao hoe amin'ny alalan'izao soratra masina izao dia mampatsiahy antsika ny tompo hoe mibeba mianara fanetreteny eo anatrehan'ny tompo fa tsinitsinina isika, izay heverintsika fa ho tombony tsy avaiza ireny fa avy amin'ny tompo ihany, ka aoka isika mantatra mandrakariva fa mandalo ireny, fa ilay maharitra mandrakizay dia Andriamanitra ilay ny andohany izao rehetra izao, ilay ankehitriny ary ilay hafarany izao tontolo izao. Ary izany dia nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, fiandohana sy ny fiafarana. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mankanesa ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Izany no ambaran'ny tompo aminao ry havana, ko ankehitriny ary miantso anao ny tompo hoe mibeba, mieritreho anatrehan'ny tompo, ekeo fa tsinitsinina ianao, zava-poana ny mahay ianao anao raha tsy eo Andriamanitra momba sy mitantana anao, angatao ny fanahy masina meno anao isan'andro isan'andro, mba hahatonga anao voatahiry amin'ny fiadanana, voatahiry amin'ny finoana, voatahiry amin'ny fahamasinana. Fa ny zavatra faharoa ry havako dia izao hoe mibeba ka manantena an'Andriamanitra. Eo amin'ny 7 sy ny 9 no ahitantsika izany, mibeba ka manantena an'Andriamanitra. Izao nambaran'i Davida hoe ary ankehitriny inona no andrasako tompo, ianao no antenaiko. Rehefa nahatsapa ity mpanjaka ity fa tsinitsinina eo anatrehan'ny fahalehibiazan'Andriamanitra, mandalo ihany, ary rehefa tsy eo Andriamanitra dia zava-poana. Dia izao nambarany hoe
inona no andrasako ianao no antenaiko. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no azo antenaina. Ary eo anatrehan'ny fahaterena lalina, eo anatrehan'ny zava-mangidy dia mahatsapa tokoa fa misy ny tsy fahatanterahana teo anatrehan'ny tompo. Ary mandrakariva rehefa mandalo fizahan'ny toetra isika dia tsaroantsika hoe inona re ny antony mahatonga izao. Dia ny ronan'ny saintsika dia izao hoe inona ny fahadsoana nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Ary raha loatra Davida raha manao izao tombavaka izao hoe manafahy amin'ny fahadsoako rehetra aza manao ahy ho fanakoran'ny adala. Ry havana malala mibeba ary manantenan'Andriamanitra hanafaka anao amin'ny fahadsoanao, hanadio anao, hatonga anao olom-baovao ao aminy. Ahoana ny hahatanteraka izany? Izao nambaran'ny soratra masina hoe minohany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Jesosy ilay niaritra ny fahorintsika, ilay nitondra ny aretintsika araka ny voalaza ny Isaia mpaminany any amin'ny 7:50. Jesosy ilay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana hitondra ny fahotantsika. Raha tokony tsika no elohina satria tsika dia manota mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra mba hahatonga tsika ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra dia ny finoana ny Jesosy. Ary rehefa ao Jesosy ao amintsika ary isika koa ao aminy, indro isika tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra, afaka misitraka ny fiadanan'Andriamanitra isan'andro isan'andro, araka ny lazainy hoe ny fiadanako no meko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Afaka ny fahaterena. Ary na toy inona aza lalan-tsarotra izay mbola tsy maintsy ho diavina, ary na toy inona fakapanahy atafika Satana, na toy inona fisahan'ny toetra mahamay, rehefa manana ny tompo ianao, rehefa mahatsiaro ianao fa olom-baovao ao amin'ny tompo, indro mazava ny lalakombana. Satria maninona? Manana fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Ary tsarovy mandrakariva fa raha miresaka isika izany fibebahana izany, tsy mijanona eo amin'ilay fahaterem-panahy lalina dia mipotrapotra dranomaso isika noho ny alahelo. Indrisy tompo fa tena mpanota avy amin'ny firenena maloto molotra no misy ahy. Tsy mijanona treo ihany fa ny atao hoe fibebahana dia misy ezaka ataonao, misy asa ataonao, misy dingana ataonao, anehoanao fa olona niova tokoa ianao. Araka ny voalazan'ny Romanina 12:20, miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitraponana. Io fiovana io dia fiovanim-piainana, fiovana fanao, na ny toe-po, na ny fihevitra ao am-potsy-miloaka izay hitan'Andriamanitra tokoa. Izany no fibebahana izay andrasan'ny tompo amintsika. Tsy atendromolotra ihany fa aseho amin'ny fiainana andavanandro, ary asehoy fa olom-baovao ao amin'ny tompo itsika. Araka ny teniny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ireo, indro avaosiko ny zavatra rehetra. Foana ny alahelo, foana ny ranomaso, foana ny fahalotoana rehetra, fa indro efa tonga olom-baovao ary tafatoetra mandrakariva ao amin'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy. Koa mahereza ry havako, raha miatrika ny tontolo andro ianao amin'izao maraina izao, miantso anao ny tompo hoe ataovy ny fibebahana, ekeo fa tsinitsinina ianao mianara fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izao hoe zava-poana ianao, zava-poana ny fiainanao sy ny tontolo andronao raha tsy eo Andriamanitra. Koa amin'izany manantena azy, antenao izy, hanafaka anao amin'ny fahalotoana maro samihafa, hanafaka anao amin'ny fahaterena maro samihafa, ary hanome anao fiainana vaovao, hisitrahanao sahady ny fiadanam-be izay homanino anao ho vatanao rehefa tonga amin'ny fiheviany amin'ny voninahitra eny amin'ny raha ony-lanitra izy. Dia izy teny aminao hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao. Dia ny fanahy masina ny hampahery antsika ry havako, ny fiadanan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hitoetra mandrakariva ao amintsika sy ny ankonantsika manontolo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, hivavaka isika. Saotranao izay ry Tompo Andriamanitra fa omenao zany vatsim-panahy izany indray amin'ity maraina ity.
mampianatra anay ianao mba hibebaka marina tokoa eo anatrehanao. Ny fibebahana dia ny fiekena fa tsinotsinona izahay eo anatrehanao. Ary raha tsy ianao Tompo dia zava-poana ny fiainanay. Ianao tokoa no antenainay Jehovah. Akany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary ianao koa no anangana anay amin'ny andro farany. Amelona anay, anananay fahavelomana tsy manam-pahataperana. Ho tanteraka tokoa anay izany Tompo. Manomboka amin'izao anio izao. Tompo, nahoana moa hoe raha mba hatomboka anio izany, mba hanananay fifaliana ary hatsapanay tokoa fa Andriamanitra velona ny ekenay sy vavahanay. Vavak'izay Tompo ho an'ny tontolo andronay, tahiozay sy ny ankonanay raha hamakivaky izao tontolo andro izao. Eny, efa nibebaka izay anatrehanao, vonona izay Tompo, manaiky izay no tapahanao ny fiainanay ray manontolo, fa tsinontsiny izay raha tsy eo ianao. Ny manontolonay dia atomotra eo tananao, hiara-miatrika aminay ianao. Raha nampifaliana izay dia eo aminao mandrakariva. Raha hiatrika olana maro samihafa izay, eo koa ianao hiara-miatrika aminay ary hamaha ny olana izay vakivakinay. Ary ianao any hitahiry anay amin'ny finoana, amin'ny fahamasinana. Izay rehetra mahasoa anay, tanterao araka ny alehibe indrindra fonao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamelana ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery. Ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana riavako, nitsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo, fa ho tanterahany aminao izany. Indro tsy matory na rendrena ny mpiaro anao. Jehovah no mpiaro anao. Jehovah no fialofana eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.